Alatsinainy fa 20 ny volana avril taona 2024. Miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy fa alitafaona aminao indray amin'izao herinandro vaovao zao. Alatsinainy fiandohan'ny herinandro. Manasanao ampanajana anaraka ny fandaharana zay ataontsika amin'ity atoandro ity Maurice Tsiavonana manoloana ny micro amin'izao tapany voalohany zao. Ny namana Mampatrika kosa amin'ny tapany faharoa, ny namana Tainana eo amin'ny lafiny teknika. Isoratsika be da be izy Maurice Tsiavonana mo araka nambara teo no manoloana ny micro. Maromaro ny zavatra tokony resahantsika amin'izao fiandohan'ny herinandro zao. Maromaro satria nisy ihany ny zavatra niseho hatramin'ny zoma no nakaty. Maro ihany koa nefa noresahantsika nefa na izany ara no ny famaroany ny zava-misy, ny zava-mitranga mila resahana dia mbola maromaro ny tavela tamin'izy ireny izay ezahantsika resahana amin'ity atoandro ity satria dia vaovao ny herinandro, vaovao ny gouvernemanta, vaovao tota moa zany maromarina kokoa ary miseho amin'ny endriny vaovao ihany koa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina resahantsika ihany koa zay. Resahantsika amin'izay filarany ara aloha namana Mampatrika, namana Taina. Ny antony dia satria niseho amin'ny endriny vaovao Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ho isika. Zay endriny vaovao zay moa dia zay nahitantsika azy tamin'ny sabotsy, nahitantsika azy tamin'ny lahady. Ny zavatra azo resahana zany, ny zavatra azontsika resahana dia ny hoe somary nagagany maro ihany ny fisehoana indromisesy izay nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Indray moa nitokana n'ilay ataontsika hoe kianjan'ny baskety. Ny faharoa moa dia nitsidika ireo trabona teny Ankasina. Endrika vaovao satria ny nahafantarana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia izy niezaka tsy niraharaha zay zava-manjony malagasy ary anisan'izay nampitolagagany maro ny atezerany raha nahita n'Andriamatoa Andry Rajoelina nitsidika ny kere ka nahatonga azy ny teniteny foana hoe tsy nisy zany kere zany, resaka politika zany. Fa avy eo moa ny fanesy indray izy menakavy ary nasiana fivoriana manokana mihitsy ara tany Toliara mikasika an'izay kere zay. Nisy ny trano may nandritra ny fotoana naharitra, nisy ny nisy ny zava-doza ny aina tamin'ny firenena sy ny sisa fa tsy hita Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Indrindra moa fa ny vadiny moa zay fanresahantsika matetika ny amin'ny hoe araky ny nambaran'ny La Gazette hoe nividy trano tany Paris tany 400 000 euros. Raha manao recherche ny La Gazette de la Grande Île tsika dia hitan'izay hatramin'ny sin'izay. Ny vadiny moa dia saika tany Paris no nahitana azy matetika ary mino isika fa ato anatin'ny andro vitsivitsy dia efa tsy maintsy azo ny Paris indray Ramatoa Rajaonarimampianina. Vinavinany atsika zany ny amin'ny mahampanao gazety fa mpamakafaka atsika ka somary nanaitra ny rehetra ny fisehoana indromisesy. Ray aloha dia tena farany zay nanaitra ny rehetra ny nanaovana n'ilay fitokanana kianjan'ny baskety natao teny amin'ny 67 hectares satria raha ny marina dia kianjana baskety mendrika fokotany, kianjana baskety pokotany zany. Ndeo ataontsika hoe tsy fokotany ara fa ndeo memena lanja bebe kokoa dia ataontsika hoe boriboritany commune ray zany. Fa raha nijery ny délégation sy ny fihetsiketsehana natao, ny spot publicitaire, ny antso tamin'ny radio natao, ny fitomana olona, ny nanakarama olona ho amin'izany fihetsiketsehana zany dia lasa ny saina hoe ranopotaka aza manonja maika fa ranomasina. Zany hoe kianjana baskety pokotany aza ny vitan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ireny no fihetsiketsehana zay
nataony niaraka tamin'ireo mpitondra sy mpanognana azy tamin'ny fomba manetriketrika sy manezinezina. Kianja basket pokotany ataontsika hoe ny ministra premier ministre aloha de efa tsy mety satria zany premier ministre zany efa manana rôle national zany, zavatra ilain'ny firenena zany no zany mantsy ny tiana ho soritana zany, tiana ampianarina zany an'ilay fanjakana Hery Rajaonarimampianina hoe rehefa manao zavatra zany ny firenena ka mitokana amin'ny premier ministre sy ny premier ministre na ny ministre de matetika manana envergure nationale, ohatra hoe aéroport, gare nationale zany hoe mampifandray idiran'ny antokon'olona population générale hoe zavatra ifandraisana province maromaro fa tsy kianjana baskety pokotany zay mety tsy ho azo anaovana akory lalao iraisan'ny province anankiroa na anaovana ataontsika hoe fifaninanana baskety iraisam-pirenena moa de efa tsy azo atao, national iraisan'ny province de efa tsy mety ihany ko. Izay no mahatonga antsika teny hoe tena zay no abolana malaza azy indrindra hoe ranom-potaka aza manonja maika fa ranomasina, zany hoe iny ny vita de fa iny ny fiatsika maika fa raha zavatra nisy kokoa fa akory atao moa tsika rehetra de samy mahalala fa iny ikeny zava-bitana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina voalohany roa taona sy tapany tondrana tany sy fanjakana terrain basket pokotany no vitany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tsy zany mantainga fa raha misy mahafantatra tsika de allo samy manambary tsika, allo tsika samy teny hoe inona koatra niny no vitany arina niny no nitany saina be natao malaza be ohatra niny ka nitondrany. Resaka faharoa ataontsika mikasika an'izay kianjana basket zay, nitondrany ny zanany Mathieu. Ny andray moa ny fahitako an'izay, ny fahitana Mathieu tao dia eo le itenenantsika matetika hoe mba manana mpanin'olo-tsaina ve Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, mba manana conseiller spéciaux ve indrindrindrindra amin'ny communication Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, satria dia eo foana no anaovany fihetsika zay tsy voatandrina loatra ka lasa défi no ataony amin'ny vahoaka malagasy, lasa fizahozahoana, fieboebona ka manao zay zavatra manafitoana ny vahoaka mijery, manafitoana ny mpanao politika. Ny antony anazavako am'izany de tsotra, mbola tsy maina akory ny ravina ny nanana mikasika ny Mathieu sy ny rarahana ny Zorobe, mbola tsy maina ny ravina ny nanana hoy ny eo abolana fiteny malagasy, zany hoe mbola tsy afaka ao an-tsain'ny olona zany indraraha iny, mbola mipetraka ao anatin'ny sain'ny olona zany indraraha iny zay mbola tsy vita akory ilay raha satria mbola nasiana ady hevitra ny amin'ny hoe nilaza Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa tsy teny ny zanany, nilaza Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa tsy nisy maty zany teny, fa rehefa nilaza ny taorina indray nefa dia nilaza ny havan'ilay maty fa efa vita iny satria efa namme vola ny fanjakana, namme vola Hery Rajaonarimampianina. Ny zanakandroy mbola tsy manaiky an'izay. Eo zany mbola misy ady hevitra satria tsy fantatra tsara ny marina raha ohatra ka nisy marina maty, raha ohatra ka teny marina ny zanak'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de nisy corruption active zany nataon'ny filohan'ny Repoblika. Raha ohatra moa ka tsy teny ny zanany, raha ohatra ka tsy nisy maty ary naninona zany no nividin'ny filohan'ny Repoblika ny fanginany reto nanana amin'ny maty reto, mbola ady hevitra zany ary tsy mbola vita zany. Fa izao raha mbola tsy maina ny ravina ny nanana de fa iny ny zanak'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ilay Mathieu ataony ho akavanany amin'ny fihetsiketsehana mikasika ny fitokanana kianjana baskety. Raha ohatra indray zany Mathieu ka champion de Madagascar basket izy ao anatin'ny équipe nationale de mba azony le ferina zany hoe mba natao ohatra, mba natao symbole
hoe basket no ataotsika ny atia champion ao amin'ny équipe nationale nahazo ny tompon-dakany Afrika tamin'ny afro basket sy ny sisa de mba natao zany hoe mba misolo tena an'ilay équipe nationale tao zany Mathieu na zany Mathieu tsy am basket fa hoe champion amina zavatra hafa zany fa sport Mathieu fa izao ny maha champion ny Mathieu de fantatritsika rehetra nampatarany malagasy azy de hoe nividy ny café de la gare 800 000 euros resaka vato resaka carrière resaka Mercedes vaovao be nentina teny Mahamasina zany na champion ny Mathieu fa mety ho diso za tsy de havanana loatra amin'ny sport namana Patrick itsinareo raha ohatra nareo ka mahafantatra hoe champion de Madagascar amin'ny lafiny sport taranja zao i Mathieu ka nini jorony Mathieu teo akavanan'Andriamatoa Rajonar Mampianina zany de tena défi amin'ny vahoaka malagasy hoe ninina ao an-tsainareo mikasika an'io io izy io eo akavanako de ry ministre Rivo Rakoto zao ministre d'État no nateo teo amin'ny ilany ny vadiny moa avy ataoko avy de ny ministre tompon'andraikitra tany aorina sy tany any amin'ny tany communiste tahaka ny Corée no ahitana zany hoe ny zanaky ny mpitondra zay andimby an'le mpitondra nefa atomboka aseho sahady am'izay hoe io zany andimby an'ny Kim Jong-il io zany no amitsika miteny zao Kim Jong-un zay zafikely Kim Jong-il ary amin'ny fotoana ampisehoana azy reny voalohany no afantaran'ny Koreanina ray manontolo hoe io zany no andimby raha ohatra ka lasa ka teo zany nanalasalany rehetra nahitany Mathieu Rajonar Mampianina teo akavanan'ilay filohan'ny Repoblika amin'ny fitokanana ofisialy namana Peraolodera moa ny teny hoe raha ohatra indray any am-piangonana na hoe mijery fety hoe misy récital na mijery fety na mijery miangona dia zanany iny tsy mampanina tsisy protocole zay ametrahany azy de ametrahany azy fa amin'ny zavatra ohatran'ireny zay ny État no mikarakara azy ny protocole no mikarakara amin'ny fametrahana ny olona de ahoana moa zany nafahan'ny protocole ny présidence ny laza hoe monsieur Mathieu ianao eto akaikin'ny président de république fa ve tsy maininina le protocole ny présidence sa ve lay conseiller miaro ny endriky le président ametrahantsika fantanina ombieny ny compétence ny conseiller spéciaux ny présidence ao amin'ny resaka communication satria araky ny fanambaratsika matoa ny endriky président io ohatraohatran'io ny fitiavan'ny olona azy dia satria tsy miasa zany ny conseiller spéciaux na mafilo le président de république oui monsieur le président alors mihitsy aloha Mathieu mba aprime kely ao anatin'ny 6 mois fa manahirana atsika zany azo atao zany savy le président manao hoe non zay tiako atao natao na madame ina moa atao hoana madame Voangy Rajonar Mampianina zay na be resaka niteraka hevitra dia vomia Mathieu atao kavanana madame Voangy atao kavy zay le affront zay le ady zay le défi atao am'le vahoaka malagasy ny azotsika tenenina de manao hoe fuite en avant zany ary ny fuite en avant rehetrarehetra tsy maintsy nidona amin'ny rindrina foana zay ny mahatonga antsika iteny hoe lay ireo conseillers spéciaux reo ve mba mahafantatra na afaka miteny na mahasamy teny ny filohan'ny Repoblika ny am'izay mahatsara endrika azy sy ny tsy mahatsara endrika azy manoloana ny vahoaka malagasy.